fa ty ahitanao eto zay indrindrany am'izao andro Pentecôte zao manoloanan'izany Jesosy ao ny fanahy ratsy zay mpampisaraka no heviny ary zany no ataony mandrakariva tsy ahafahanay mahita anao araka ny teninao Jesosy fa ny famantarana anaraka zay mino mihitsy ka ianao le manao ny rivotra wirakao sy ny lehilahy fompanomponao ary ianao azy efa nanambara taminay mihitsy fa zay mino ny asa ataoko no ataony ko ka amin'ny anaran'i Jesosy velona sy manan-kery avy any Nazareta azony mandidy tsy mandroaka ny asa matin'ny Satana rehetra tsy hanana anjara tsy hanana fahefana amin'ity fotoana androany ity atsipy any amin'ny elo mandrakizay velona mihitsy ny mpianatra very fanantenana mihitsy ny mpianatra very fanantenana amin'ny voninahitra an'Andriamanitra voninahitra neo an'Andriamanitra rery ihany Alleluia masina 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 Jehova tompony henoko ny voninahiny tany rehetra amen ndo sokafantsika ny baibolitsika dia ovakitsika ny Isaia 1:1 Isaia 1:1 vakitsika ny 9 voalohany hatramin'ny 13 rehefa vita zay dia hoindraindray tsika mihitsy Jesosy androany omentsika voninahitra izy satria tsy hampangay ahtsika izy ka ny firana 1:70 PM no vetesitsika Isaia 1:1 hatramin'ny 13